Raha te hanaraka vaovao mahakasika ny ENAO dia aratsy tapaka ny vaovaon'ny météo. Afaka ataonao ihany koa no mitsidika ny page Facebook Météo Madagasikara. Raha manana fahana moa ianao dia miantso anay mihitsy no tena tsara. Izay ihany koa no entina iarabana ho antsika mpanaraka hatrany ny météo amin'ity alina ity. Asainay ampanajana ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Tsy ampiandrasina ela ianao fa ny vaovao mahakasika ny ENAO avy hatrany no indro hoentina aminao. 520 kilometatra avaratra atsinanan'ny Antalaha no nisy ny fohibeny tamin'ny 4 ora hariva teo. 7 kilometatra isan'ora kosa ny hafainganam-pandehany ary mizotra miankandrefana izy, zany hoe manantona ny Madagasikara raha ny marimarina kokoa. Na feno fepetra ho cyclone tropical izy izay mahatratra hatrany amin'ny 220 kilometatra isan'ora ny tafiditra hoentiny. Raha araka ny vinavina aloha dia ny talata ho avy izao izy no vinavinaina hiditra tanety eto Madagasikara, zany hoe any akaiky ny Kapo Masoala na any Mananaravaratra any no vinavinaina hiditra eto amintsika izy. Fa ny andro ny 8 Marsa kosa dia amakivaky ny eto amin'ny fahatry ny afovoantany i ENAO. Araka izany dia saika andrivondrivotra aloha ny andro saika manerana ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny, fa hitatra tsikelikely aty amin'ny fahatry ny afovoantany zany. Filazana miloko maitso na filazana loza fanairanary ho an'ireto fahatra voalaza ireto dia mifatry Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Alaotra Mangoro ary ny fahatra Atsinanana. Rarana ihany koa isika mpanjonan-dranomasina aloha mba tsy hivoaka iandrika manomboka eto Atsiranana ka hatraty Toamasina satria misy ny alin-drano vavety, isy ihany koa ny rivotra mahery izay ateraky io rivo-dozy io. Hitatra tsikelikely zany fandarana ny mpanjonan-dranomasina zany saika manerana ny morontsiraky Madagasikara, fa ny angavianantsika mpanjonan-dranomasina kosa dia anaraka hatrany ny vaovaon'ny météo. Raha ny vaovao mahakasika ny orana indray dia hiverina azo orana isika eto amin'ny fahatry ny afovoantany aloha raha ho amin'ny rahampitso izay, fa any amin'ny talata sy larobia no antsika vao azo rotsakorana somary betsabetsaka kely. Fa amin'ny rahampitso izay ihany koa dia mahazo filazana miloko mavo ho amin'ny fahatry Sava sy Analanjorofo iny ho amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay. Toy izao ary no vinavina no mety ho tetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso maraina. Anorana malefaka ny amin'ny fahatry Diana, Sava, Analanjorofo ary ny fahatra Atsinanana. Aka endrika tandrifondraona zany ho an'ny fahatry Melabe sy Melaka. Ny fahatra sisa rehetra kosa dia saika andrahoana avokoa ny andro. Raha ny tolakandro kosa indray ary dia azo orana malefaka hatrany aty amin'ny fahatry Sava, fahatry Diana, Sofia, Analanjorofo, Alaotra Mangoro, fahatra Atsinanana ary ny fahatry ny afovoantany pakatra aty amin'ny fahatry Vatovavy Fitovinany aty mihitsy aza izany. Aka endrika tandrifondraona hatrany zany ho an'ny fahatry Menabe sy ny fahatry Melaka. Fahatra sisa rehetra kosa dia vinavinaina andrahoana vitsy ny andro. Raha ny maripana vao vinavina ho amin'ny rahampitso izay dia 13 degré Celsius ho an'ny fahatry Vakinakaratra, 19 degré Celsius kosa ho an'ny Antananarivo, raha 20 degré Celsius ho an'ny fahatry Fianaratsoa. Morontsiraka rehetra dia saika eo amin'ny 420 sy 520 degré Celsius eo avokoa. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia anevikevoka be ny andro ho an'ny amin'ny fahatry Betsiboka sy ny fahatry Boeny ary ny fahatry Atsimo andrefana aty izay mahatratra any amin'ny 430 degré Celsius mihitsy ny maripana. Fa ho an'ny fahatry ny afovoantany kosa dia eo amin'ny 20 sy 20 degré Celsius eo. Morontsiraka rehetra dia saika eo amin'ny 2 na 3 degré Celsius eo avokoa ny maripana. Raha toeranao hivoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia toy izao no mety ho tetry ny andro. Paris sy Milan dia anorana malefaka, azo orana raha kotroka kosa ho an'ny Johannesburg. Nairobi sy Bangkok dia andrahoana vitsy ny andro na ibalika mihitsy inga be masoandro. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray ary dia hanao andro mitankorana aloha no an'ny Maurice sy La Réunion, fa ho an'ny Comores sy Seychelles kosa dia azo orana arahan-kotroka. Isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany izay avy aty amin'ny sampana fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro kosa dia miangavy ny tsirairay mba anaraka hatrany ny vaovaon'ny météo mba ahafantarana ny fivoarany sy ny lalan'ny rivo-doza ENAO. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.